Ny fiadidina ny tanàn'Antananarivo dia mampandre ny besin'ny maro, indrindra ireo mpampiasa ny lalana, fa mba ampizotra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Colas, dia arindra toy izao manarak'izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ny lalana PK 1+500 Andravoangy ambony sy ny PK 1+800 Andravoangy ambany ny alakamisy 7 ny volana Oktobra ka hatramin'ny 20 ny volana Oktobra taona 2024 ity. Ireo fiara te hiazo makany Ampandrana dia mandray avy hatrany Andravoangy ambony, Ankady tapaka, Ankady fotsy, station Sel, Sampanana Ambodivona, Andravoangy ambany na Andravoangy ambony, Tsiazotafo, Behoririka, Andravoangy ambany. Koa ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana.